Salama daholo andao indray raha ho raisana amintsika ireto vaovao tsara ho fantatra ireto. Anisam-bava renim-pianakaviana iray matin-drano nandritra nyrony fanaovana tromba irony tao be vonitra tao anatin'ny fangataham-baravarana araky ny fombafomba izay fataon'izy ireo isan-taona. Any Antsy tovolahy fahatolona saika maty ny fitsaram-bahoaka rehefa tratra tao Bazarbe. Any Votoforona indray mitokona ny mpianatry ny polyteknika izay mitaky ny fandoavana ny vatsim-pianaran'izy ireo. Fitsidiana ara-panjakana nanome lanja any Madagasikara ny firenena Guinée-Bissau ary ny farany resaka fitsarana baccalauréat terenina manao fanekena hitsara fa tsy omena vola ka tsy nanakian'izany ireo mpitsara. Ireo no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tao matavata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Nisehony tsangandravatra mampalahelo tany Bevonitra renim-pianakaviana iray izay antsoina hoe Miliety 27 taona no natelin'ny rano ny alatsinainy 27 Jolay lasa teo. Raha tsy hivona ny zavanisy mpandala fomban-drazana maromaro no niatrika ny fanokafam-baravarana tamin'ny resaka tromba izay natao tao Bevonitra ny aliny alahady 27 Jolay hifoha ny alatsinainy. Ny alatsinainy maraina raha teo no fotoana fangatahana ny meva sy ny tsara fanasana ny loto eny amin'ny Vinanindrano Andampihely ao Bevonitra Sambavao. Alohan'ny irosoana amin'izany anefa dia misy ny fombafomba izay tsy maintsy arahana toy ny fananganana hemboka izay fandorana zavamanitra ho fiantsonana ny Zanahary sy ny fandrotsahana ny tantely ary ny fanokafam-baravarana sy fanomezam-boninahitra tsy maintsy atao aloha. Izay vao miroso eny amin'ny renirano ny be sy ny maro. Tsy ny andry izany anefa ity renim-pianakaviana iray ity izay misy fanahy mianjaka taminy ramatoa Miliety ity ka tamin'ny 4 maraina raha mbola tsy vita akory ireo fombafomba dia iny fa efa nirotsaka tany anaty rano sahady ny tenany tokony tamin'ny 4 maraina ny alatsinainy 27 Jolay. Iny ny fotoana nahitana azy farany dia nanjavona ary tsy hita intsony ity ramatoa ity. Teo voataitra ny rehetra ary tena tsy nampino ireo mpandala fomban-drazana ny zavaniseho sy nanjo any ramatoa Miliety. Hositrin'izay dia nosamborina moa ilay saha izay mipitarika fomban-drazana ho an'ireo mpanao an'izay resaka tromba izay tao kominina Bevonitra distrikany Sambava ity. Taorian'izay fanjavonany ilay renim-pianakaviana izay ny talata 30 Jolay tamin'ny 10 hariva teo hita nisitrika tao amin'ny lavabato ny nofo mangatsika nyity tompoko vavy Miliety ary teo 10 metatra ny alan'ny toerana izay nandrony nandritra ny fianja ny alatsinainy izay nampanjavona azy no nahitana ny vata mangatsikany. Voatsiela no nisy anitromba ny reninay tsy fidiny ho azy izany fa tratrany tsy fahasalamana izy ka ny famoahana ny tromba izay nianjaka taminy no nasitrana azy hoy ny fanazavany ny zanany izay tsy mitsahatra ny tomany. Nentina ao amin'ny trano fonenany ao amin'ny sekitera Marovato ao Bevonitra ihany ny vata mangatsika ny tompoko vavy marina fa namelaka moty fito mianadahy tompoko vavy Miliety izay nivahiny 27 taona teto an-tany ka noho izany dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany manamanjo izay avy ety Amboatawata gasy enganeka handre-piadanana ny maty. Any Antsohihy indray ny faramparan'ny taona 13 no nisehony tranga voan'olona tao amin'ny fokotany Androibe kominina Ankirika distrikany Antsohihy faritra Sofia efa dahy namany efa any Amponja fa ny anankiray tafaporitsaka. Reny fianakaviana famihodiody ao an-tampon-tanànan'ny Antsohihy sady namonjy festival Donabe izy ka nametraka paikady ahafahana mamalifaty ny fianakaviana izay namoy ny havan'izy ireo. Tamin'ny maraina ny 30 Jolay 2024 roa andro nahavitany izay festival izay tazany tompokavana tao Bazarbe tao Antsohihy ka niharany daroka mafy. Nanampy ny fianakaviana ny daroka raha teo sy nanesy ho any amin'ny fanaovana azy izay hovonona ny fokon'olona saingy tonga tampoka ny mpitandro ny filaminana nakazy fa raha tarakely ny mpitandro ny filaminana dia mety faty no
niatra tamin'ity tovolahy ity. Resaka fitsarana baccalauréat indray dia toy ny isan-taona misy olana indray ny fitsarana fanadinana baccalauréat eny Ankatso amin'izao fotoana izao noho ny olana arabola. Terenina manao fanakina na lettre d'engagement ireo mpampianatra izay mpitsara ny baccalauréat fa tsy misy vola. Ny adian-kevitra ny mahakasika ny fisian'io ka nisy ireo mpampianatra tsy nanaiky fa avy hatrany dia nampitsahatra ny fitsarana fanadinana. Isan'ny nandray fanapahan-kevitra io moa ny mpampianatra ny taranja matematika tsy mbola nameo ny taratasy io sady nampitsahatra ny fitsarana fanadinana ihany koa ny taranja hafa tamin'iny omaly iny. Droit d'examen nalohan'ny mpianatra no tokony hanefana ny vacation saingy tsy izay no mitranga ho ireo mpampianatra. Arak'izany dia tsy nisy nanaiky nanao sonia ny taratasy fanekena manokana ireo mpitsara fanadinana baccalauréat. Tsy ao anatin'ny fifanarahana tamin'ny tompon'andraikitra ny fanadinana nasionaly eny anivon'ny université ny fanaovana izany sonia izany raha ny fanazavana mampanahy ny ambadiky ity fihetsika ity izay mety ho tsy fahafahana mandoka ramasahady ho an'ireo mpitsara raha ny fanazavany filohan'ny syndicat ny tafa eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena no sady mpitsara fanadinana baccalauréat ihany koa. Eo amin'ny resaka fampianarana izay hatrany dia mitokona ny mpianatry ny sekoly votovorona ao amin'ny polytechnique izay mitaky ny fandoavana ny vatsom-pianaran'izy ireo ka raikitra ny torabato sy ny fanapoahana ny lacrymogène. Ary ny maranantsika azy efa any Bissau renivohitry ny Guinée Bissau ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara hatrany omaly nanao fitsidihana ara-panjakana noho ny fanasana avy amin'ny filohan'ny Guinée Bissau Sem Emaro Sisoko Embalo no antony zao dia ny filoham-pirenena malagasy izao no tsenaina ara-pomba fanajana fanao amin'ny mpitondra fanjakana ambony ny filoha Andry Rajoelina teo ampahatongavany izany hoe nomeny fanjakana Guinée Bissau lanja manokana i Madagasikara. Mialohan'ny ity fitsidiham-panjakana ataon'ny filoha Andry Rajoelina ity dia efa andro maromaro no nivoha fa teny amin'ny lalana rehetra manerana ny tanàna Guinée Bissau ny saim-pirenena malagasy sy ny sarin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina miaraka amin'ny filoha Guinée Bissau. Midika izany fa zava-dehibe amin'ny firenena Guinée Bissau izao fitsidiham-panjakana izao. Anisan'ny délégation niaraka amin'ny any an-toerana moa ny ministry ny Foloalindahy ny General Sahivelo Monja Lala Delphin sy ny mpanolontsaina manokana Rajoelina Patrick ary tompon'andraikitra vitsivitsy eo anivon'ny fiadianan'ny Republika. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy sotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra trany miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy tao anaty gasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.